amin'izany rehetra izany. Mivavaka Tompo izay ho amin'izay rehetra tsy salama, na izay manatrikay amin'ity andro ity, na izay any atokantrano, na any amin'ny toby na any amin'ny hopitaly, n'aiza amin'ny toerana misy izy ireo. Dia Andriamanitra ny lavitra sy Andriamanitra ny akaiky ianao, ka afaka mijery ny tsirairay avy, koa omeo fahasalamana, omeo fanasitranana Tompo. Ireo azo mpahoriana, nandalo ny fahoriana Tompo, dia ianao Andriamanitra no Andriamanitra fampiononana, ampahery izany azo mpahoriana izany. Ireo manana olana Tompo, Andriamanitra mpamaolana ianao, na aiza zany olona zany, na amin'inona izany, na amin'ny fitsarana, na amin'ny nivon'ny tokantrano, nivon'ny fianakaviana Tompo, dia aoka ianao ny hitondra vahaolana ny amin'izany, ary ataovy matoky ianao izy ireo, ka angataka aminao mandrakariva, ka isitrany ny fitahinao. Ary izay rehetra mitady asa ihany koa Tompo, dia angatana aminao mba hahita izany asa, izay mifanaraka amin'ny sitraponao ka ahafahana nompo anao Andriamanitra izany. Ary ireo izay te hamorona asa ihany koa, dia omeo fanahany famoronana, satria ianao Andriamanitra dia Andriamanitra mpamorona, dia mametraka izany eo am-pelatananao. Tsy adinonay ambavaka koa Tompo, ny amin'ny fiangonana izay misy anay, eto amin'ny sapely militaire Mpahabe. Anao Andriamanitra ne aoka anatanteraka ny fitahiana ho amin'ny sambatan'olona, ny kristianina tsirairay avy. Ao anatin'izany ny brony fiangonana izay tariny Ray aman-dreny mpitandrina, ny filoha Tompo. Dia aoka anao ny anatanteraka, anome fanahy izay avy aminao, ahafahany tarika izany fiangonanao izany. Ary mba ahatonga ny fiangonana tsirairay, ny isambatan'olona tsirairay, hiara-belona aminao Kristy, andray izay fampianarana rehetra izay tanterahana. Tsy adino amin'ity aneo ty, ny amin'ny sampana Dorcas, izay manatanteraka mamarina amin'ny ray volana izay ho anjaran'izy ireo. Tompo, aoka ho Dorcas izay mijoro amin'ny finoana mandrakariva, ho fitaritra eo anivon'ny ankohonana, eo anivon'ny fiangonana, ary mba iroborobo fatratra izany sampana izany. Koa apetraka am-pelatananao izay rehetra mahasoa izany sampana izany. Eny, na ny sampana rehetra velona eto anivon'ny fiangonana, dia apetraka feno tanteraka eo am-pelatananao. Izay rehetra tsy voatonony vavanay, fa Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra eny, fa na dia ampotsy miloka azy, fa ianao no fanoteny aminay hoe fona mbola tsy mangataka ianareo dia fa manomana zavatsoa ho anareo ah. Dia tanteraho aminay izany araka ny sitraponao izay sitraka ny fonao ho tanteraka amin'ny fiainanay. Fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anonana sy anaovana izany vavaka izany. Amen. Ry havana, aoka isika anambara ny finoantsika eo anatrehan'Andriamanitra, dia ny ndeha hiarahantsika manonona ny fanekem-pinoana kristianina izay raisantsika amin'ny fiangonana manerana izao tontolo izao, dia ny fanekem-pinoana apostolika manao hoe: mino an'Andriamanitra ray tsy tompo anao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanany lahy tokony nataontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraka ho tompo lato, nombona tamin'ny azy fijaliana, maty ka nalevo, nidina amin'ny tany fiainantsika, nitsanga tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, miakatra ho any an-danitra, nipetrika eo ankavan'Andriamanitra ray tsy toa, avy any no aviany tsara ny velona sy ny maty. Mino fanahy masina, fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombon'olona masina, ny famelan-kelo, fitsangana ny tena ny maty, ary fiainana mandrika izay. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Fifaliana ho antsika ny manokana ny havantsika ho isan'ny mpanefanasan'ny Tompo, mba hiara-miaina amin'ny Kristy ka hiara-maty aminy sy hiara-belona aminy. Efatra enina amby efapolo amby efajato andininy voalohany raintsika dia hiakatra ny alitara masina izany zanak'Andriamanitra izany.
Fifaliana ho antsika ry havana no mandray ty havantsika tia izay manolotra ny tenany eo amin'ny andray ny sakramentan'ny fanasan'ny Tompo. Efa nampianarinay ny filazantsara izy, efa natateraka ny fianakenany tamin'ny batisy izy, atolotra antsika mba ho amasinina ankehitriny. Isika mpanefana san'ny Tompo rehetra koa isika fiangonana dia mba volombelon'ny fanekena ho ataony, ary mihezaka koa isika araka ny voalaza teo manavao izay niantsona antsika sy nandraisina antsika tsirairay avy ka nanaovantsika fanekena tsara teo mason'ny Tompo. Ndeha ary tsika hitsangana ngataka ny fanay masina. Iombana ivavaka isika. Rehiray mandrakizay eo. Misaotranao amin'ny fonay manontolo izahay. Sitrako mantsy ny nanome toky anay fa ny teny fikasana momba amin'ny famonjena dia ho anay sy ny zanakay ary ho an'izay rehetra lavitra na iza tsony ny fitiavana nantonanao. Andriamanitra tsara sy mahatoky io. Ny fanambaranao izahay. Teo amin'ny batisa dia nanokana ny zanakay ho anao izahay ka nangataka ny oritsahan'ny fahasoavana ho aminy. Nampianarinay azy ny filazantsaranao ary niezaka izay na dia malemy azy mba hitarika azy ho amin'ny fiainana mandrakizay dia ny mahafantatra anao izay Andriamanitra tokana sady marina sy Jesosy Kristy izay efa narahinao. Ary ankehitriny rehefa nandreny antsonao izy ka afaka hifidy ankalalahana ny lalana isorany dia indro tonga eto anatrehanao ka nambara ny finoany ry Tompo mba hinory ny vavaka rehefa miaraka eo aminao. Raisy koa izahay rehetra ho amin'ny firaisana masina aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zanakao mpamonjy anay no angatahanay izany ho azy any ary ho anao ray any an-danitra sy ho an'ny fanay masina ny dera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Mipetraka ny fiangonana. Hoenao tsika ny teny fanorenana izao fanokarana izao ny Tompo. Izaho ny mpiandry tsara. Ny mpiandry tsara manolotra ny ainy hamonjy ny ondra. Raha misy olona ta hanaraka, aoka izy andaminy tenana sy hitondrina azy fijaliany ka hanaraka. Fa na iza ny ta hamonjy ny ainy dia avery azy. Ary na iza naveriny ny ainy noho ny amiko dia ahazo izany. Fa inona moa ny soa azon'ny olona raha mahazo zao tontolo zao kanefa very ny ainy, inona nomeny olona ho takalo ny aina? Fa na iza no ny sitrapon'ny raiko izay nandanitra dia izy ny raha lahako anabaviko ary reniko. Ary amin'izany nazovina naika ny atrehan'ny olona dia ekeko izy ny atrehan'ny raiko izay nandanitra. Fa nazovina nandà ny atrehan'ny olona ho laviko izy io ny atrehan'ny raiko izay any an-danitra. Amen. Malohan'izany teny Tompo zany ravana dia misy fanekena ho valinao araka izay sitraky ny fonao. Ianao va min'Andriamanitra paratsika sady raitsika anan-danitra izay manome amin'ny Jesosy Kristy zanany lahatokana izay maty sy nitsangana tamin'ny maty ho famonjenantsika. Mino aho. Mihinan'i Jesosy Kristy zanany izay manome famelan-keloka sy fiainana mandrakizay ho an'ny mpanota rehetra mibebaka ka manaiky azo tombontsy mpamonjy va ianao? Mino sy manaiky aho. Moa ianao manaiky ho an'ny tenanao ny fanekena tamin'ny batisa izay efa nandraisanao ny fanamasina tamin'izany ka mizotra amin'ny lalana fiainana Kristy aminy ianao ankehitriny ka ho tian'Andriamanitra ankatony sy sitrapony ahatsiaro ivavaka sy amaka beboly hamonjy fanompom-pavahana sy fanasan'ny Tompo izay adidy sy tombotsoan'ny mino. Manaiky ny hotisy ankatoa aho. Okarenao todika amin'ny fiangonana hanonona ampahabe maso ny anaranao ary nambara ny fanekenao anatrehan'ny reto vavolombelona ireto. Izao razafindra tompo tsy toaina iry antsoa 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛 dia manaiky sy mino fa Jesosy no tompoko sy mpamonjy ahy. Voavela ny eloko ary azoko ny famonjena ka ekeko ny hotisy hanompo azy amin'ny foko rehetra. Nanapa-kevitra aho ny handray ny fanasan'ny Tompo izay anehoan'ny mino ny fanekenany famonjena sy ny fampihavanana nataon'i Jesosy Kristy. Ekeko fa ny soratra masina nanambaran'ny Tompo amin'ny fiangonana sy ny mpino tsirairay ny sitrapony. Koa ezaka aho eo ambanin'ny fitarihan'ny fanay masina ny andinika azy amin'ny fanarahana fampianarana amin'ny fomba samihafa, fiaraha-mivavaka, toroteny, fiaraha-mandinika soratra masina sy ny sisa. Amin'ny maha-isan'ny mino ahy dia ataoko zava-dehibe sady voalohany ny fitandrona voninahitra Andriamanitra eo amin'ny fitondran-tenako. Ary ezaka aho ampiasa ireo talenta sy fanomezam-pahasoavana nomeny ahy mba hanompoko azy eto amin'ny fiangonana sy amin'ny toerana rehetra alehako. Ny herin'Andriamanitra ny ankinako hantanterahako izany rehetra izany. Amen. Omen'Andriamanitra anao zany herin'izany toaina irintso 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛. Noho izany fanekena nataonao tao izany dia amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanamasina dia manokana anao izay. Nitsorananao izay
manamasina anao zay ka mandray anao isan'ny momba ny tenan'i Kristy. Asainay ianao ndray anjara miaraka aminay ankehitriny amin'ny fanasan'ny Tompo. Ary Andriamanitra ilay tsy tozy efa niantsona ala tamin'ny maizina ho amin'ny fahazavany mahagagany no atanteraka sy ampiorona anapitoetra anao. Ho azy ny fanjakana mandrakizay ho aminao ny fiadanana. Mahery sy mahatanja fa amin'ny Tompo momba anao. Aoka hivavaka isika. Tompo Andriamanitra io, misaotra anao izahay nohony amin'ity ora ty izay iainanay nomenao anay. Apetraka eo an-tananao ray eo ity mpanomponao ity zay vao avy nanamafy ampahabe mafy ny fanekeny taminao. Ianao ray Andriamanitra no niantso azy ko namaly izany antsonao izany izy. Ta eo ny fanapahan-keviny hitoetra amin'ny fahatokinanao ka mba omeo azy ny hery aretina amin'izany noho ny fananao masina. Ianao ihany no aoka anomana azy anatina ny latabatrao masina sy ampiditra azy amin'ny firaisina masina amin'ny zanakao. Ataovy marina ny fibebahana, matanjaka ny finoana, tsy azo zongozonina ny fanantenany ary mahery ny fitiavana. Aoka ifikitra mafy amin'ny marina izay mavonjy izy ka hiasa lalandava mba hitombony amin'ny fahalalana izany. Ary isehony amin'ny kery mandrakariva eo anatrehan'izao tontolo izao ho vavolombelona amin'ny teny sy ny asany. Mivavaka aminao izay Tompo, mba omeo anay rehetra koa ny androsatrany eo amin'ny fiainana kristianina, mibanjina ny fanjakana mandrakizay efa nampanantenanao ho an'ny zanakao. Eno izahay reray ny famindram-po fa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, zanakao malalanao mpamonjy anay, no entinay mivavaka aminao. Amen. Re mpanefanasan'ny Tompo vaovao tany mafy ny anananao mba tsy siaka ny satroboninahitra ao, mandehanaka mitomboa amin'ny fahatsarana rehetra miarabelona amin'ny Kristy. Amen. Ny fikamanana ny katekomena no ny hira amin'ny rakom-pisaorana.
𝗤𝗚 andininy voalohany omanantsika amin'ny ankatoka. Tsangana ny mpanefana samy tompo rehetra ny anao ny hira fa 𝗤𝗚 ny andininy voalohany. Timoty voalohany toko 5 andininy 7 hatramin'ny 9. Timoty voalohany toko 5 andininy 7 hatramin'ny 9. Timoty voalohany toko 5 andininy 7 hatramin'ny 9. Vakitsika aminaran'ny Tompo. Aza mandray teny ampangaran'ny olona. Raha tsy misy vavolombelona roa na telo zay rehetra mananitra anao mafy aho natrehandriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy mba hatandremanao izany zavatra izany, tsy manao olo-tiana na manao na inana ny fiangarana. Aza malaky mametra-tarina amin'olona na iza ary aza miombona ota amin'ny sasany tehirizo madino tenina. Aza misotro rano nitsony ianao fa misotro divay kely noho ny vavoafonao sy ny fahosahosanao matetika. Ny fahota amin'ny olona sasany dia miariary mialohan'ny fitsarana, fa ny an'ny sasany kosa dia manaraka taoriana. Ary miariary toy izany koa ny asa tsara, ary izay tsy toy izany dia tsy azo afenina. Amen. Ipetraka ianareo. Teny fampiarana nataon'ny Paoly ho amin'ny Timoty izay mbola tanora fanahy nefa nirahana hitondra fiangonana. Ny voalohany dia momba ny resaka eno momba amin'ny olona. Aza miampangateny na manaratsy na manitsoka na mitsara olon-dehibe izy raha tsy ho vavolombelona roa na telo. Efa fanao hatramin'ny testamenta taloha izy. Raha mahena anao resaka momba ny ramina na momba ny ramina, io le avy amin'ny teny malagasy hoe aza mihaino feon-dakolosy tokana. Fa indrena malagasy koa izy. Andrasa aloha ny version avy amin'ny ilany na avy an-damina fa manasaritra fandaminana. Tsy hoe tsy henona akory le olona anankiray, henona fa andrasa kosa ao misy olona hafa koa iteny. Zay ny dikany hoe vavolombelona roa na telo. Aza malaky mandray fanapahan-kevitra, aza malaky mitsara, aza malaky manameloka. Zay ny dikany voalohany torohevitra voalohany amin'ny Timoty. Ny torohevitra faharoa zay manahirana ny mampiatra azy dia le amin'ny andininy 20 hoe raha misy manota dia anaro eo anatreha amin'ny olona mba hatahotra ny sasany. Sady misy antony anaovana azy. Io dia nampiariny fiangonana voalohany. Paoly apôstôly amin'ny Korinthianina tadidy tsara fa miteny izy hoe ao aminareo ao misy olona izy sy paray ihany an'le dadany sy le zanany.
toroteny zany a tsika ngamba tsy mazaka an'izany am'izao ao amin'ny koritianina misy an'izany ny taloha zany a tena anarina eo mason'ny olona ianao tenenina atsangana ao am-piangonana ary raha matadidina reo teo amin'ny tantaran'ny fiangonana taloloha teo a dia mbola nisy an'izany raha teto Madagasikara atsangana ianao dia aongana zay tamin'ny andro taloha izay manko mahatonga amin'ny teny hoe raha tsy pianao daholo na rovitinao zay tsy tianao ampiarina amin'ny soratra masina io lazaika anareo fa kely ohatra n'iny ny baibolinao sisa be dia be ny zavatra anatin'ny soratra masina io a tsy ampiaritsika ary na ny fiangonana ary tsy samy mampiaritra an'io na fiangonana iza na iza tsy samy manangana hoe ianao rangahy mamidizina be hitako tamin'ny latsinain'ny pasika tokony atsangana eto le olona fa itsika na ny torotena raha mafimafy dia fa asaongany io pastery io sy ny takan'izany fa jereo tamin'ny andron'ny Paoly atsangana eo ianao tenenina eo ianao amin'izay ho izy maninona mbo matahotra ny sasany avelantsika any iny eritreretina hoe io dia zavatra hodi tsy hita amin'ny soratra masina ato fa tsisy mampiatra fa maninona moa tsy antsona mangingina tsy izay ny lazain'ny Paoly a mason'ny olona rehetra avelantsika aminy iny ny andininy faraka amin'ny 20 tandremo ifanavakavahana io aza manao olona tiana ny ato tsy tiana ny aroa fa ianao izy a misy vavolombelona telo mahita anao Andriamanitra Kristy ary ny anjely mijery ny zavatra ataonao aza manao olo tiana na manavaka ny fiangarana dia zavatra tena tsy tian'Andriamanitra indrindra miverina manomboka amin'ny Genesis hatramin'ny Apokalipsy nefa ndraindray ao anatin'ny fiangonana anatin'ny sampana misy an'izay hoe ity zao na mijery fotsiny tsika dia ohatra tsika amin'ny antoko-pira anankiray ndraindray mety tsisy ato amintsika efa hita fa tsy hain'le olona le solo ampiraina izy ihany satria zanaky hanina io misy sa tsisy moa zany amin'ny toerana zany zany ve dia fahamarinana ny mason'Andriamanitra le anankiray tena mahay an'io tsy ampanaovana satria zanaka sahirankirana misy sa tsisy amina fiangonana izay le tena hoe tandreminao izy manao fiangarana ary mampalahelo ndraindray satria tsika mandinika fiarahamonina misy olona miara ny fanavokavahana eno tsara ty a miara ny fanavokavahana izy ary tandremo tsara fa betsika ny olona tratran'ity zavatra resahako ty miara ny fanavakavahana izy mbola tanora natao am-piangonana na tamin'ny fiarahamonina miezaka mafy izy tafavoaka tamin'ny fiainana manana antonasa mba mety amin'ny fiarahamonina amin'ny standing izy nareo inona ny zavatra mitranga rehefa mba netinety le fiainana le zanany ampianariny snobisme sy manambony tena le zavatra niatra taminy niany a no ampiariny zanany amin'ny olo-kafa azonareo ve le tiana zavaina fa maninona ianao na atsiaro tsy nety le izy tamin'ny fotoana andro fa maninona ny fitezanao zanakao nefa mirona mankano betsika ny tratran'izany a fa eritrereto zany zavatra tininiko zany maninona ny zanakao mpianarinao manindritsindry ny hafa amin'ny fomba fitezanao azy nefa ianao na atsiaro tamin'ny fotoana andro ny voailika tao anatin'ny fiarahamonina fa ahoana ny fitezanao zanakao io nalana tamin'ny sampana hatsy fa bebe mahantra le sampana hatsy misy sa tsisy zany fa maninona manao an'izany ny fiangonana ianao nefa nahatsiaro tamin'ny fotoananao voatsindry hoe tsy mety io dia niezaka ianao nianatra ianao niary ianao nampino tompo ianao fa ahoana ny fitezanao ny zanakao mirona mankamy ary zany mahatonga ny firenena tsy mety mandroso fa zay tafita manindry tonga anatin'ny fiangonana izay nahitsy ny Paoly tandremo misy anjely mijery ianao izy misy Andriamanitra mijery ianao misy Kristy aza manao olo tiana ao anatin'ny fiangonana izy ka manavakavaka faharoa amby 20 andininy aza malaky mametra tany roa ny dikan'io ny ray miantefa amin'ny olom-boahositra mpiandry mpitandrina hoe manao dinika aloha vao mametra tanana iny efa haitsika iny fa ny antony faharoa koa ny fanokanana aza malaky manokana olona ary aza malaky manaiky atokana ary zay mahatonga ny katekomena tamintsika ato a tsy atao rokomby fa le olona ny manolo tena hoe za pastery efa tokony atokana fa tsy misy hoe vita herintaona dia atokana automatique alors izy jaminao na 10 taona ary fa misy zavatra mbola tsy maty tsara ao aminy ao izy tsika ny antsika tsy atao rokomby par promotion zany fa le olona ny manolo tena efa mety amin'izay pastery
ary rehefa anao katekomena tamintsika mandalo dinika intelo fantatrareo zany manao dinika aloha izy amin'ny borone katekomena manao dinika izy amin'ny mpitandrina amin'ny 𝗔𝗟𝗔𝗛 zay vao miaona amin'ny pasteur dia misy ray aman-dreny ngono fahinana loatra moa izy ity koratsy tribunal mba hananantsika olona tena tapa-kevitra aza malaky mametra tanana ary tahak'izany koa ny antso mahampiandrina ny antso mahampitandrina nandeha nitsabo marary na tongavana any miveriny avy any izy voatokana ho mpiandry ndrendray ary ny sasany mbola tsy afaka le démoni dia voatokana mpiandry ilana fandiniana koa tena tapa-kevitra rehefa voatokana mpiandry le olona avao tsy hita naleny tsy hita mifanompoana tsy hita maraim-baovao tsy hita zao tahak'izany koa ny décorne ndraindray koa manko le décorne veriny olona grade za zay fa tokony ambonimbony grade tamin'ny mpiangonana dia hiditra décorne aza malaky ho atokana amin'ny fametran-tanana fa mandinia tsara zay ny dikany andininy faha-20 io ny fahatelo amin'ny 20 ny fahasalamana kajio ho Paoly apôstôly amin'ny Timoty na dia mafana fo ianao mbola tanora sy tahaka zany jereo ny fahasalamanao itsika tokony mamantatra aiza ny malemy kokoa amintsika ny an'ny Timoty zao ny vavavonony zany dia tandremo tsara ozy izy misy fotoa divaina fa ianao malemy spasmophilie manko izy nareo le Timoty io zany ny fahasalamana dia kajina mba hahatonga anao nompon'ny tompo aiza ny malemy aminao ny fahasalamana jabo tsara miresaka zava-dehibe Paoly dia ny fahaefatra amin'ny 20 sy ny 5 amin'ny 20 karazany roa izy ny fisehoan'ny fahotamin'ny olona misy tonga dia hita misy miafina ela vao hita izy io dia mifanaraka amin'ny teny Jesosy hoe ny voany no afantarana ny hazo ny dika amin'ny teny Jesosy koa dia hoe mahaiza mamantatra olona mahaiza mamantatra fiarahamonina tady fa ny kristianina dia mpandinika fiarahamonina izy dia izy mahafantatra ny olona rehetra fa tsy fantariny olona ho Paoly apôstôly ny dika amin'ny teny Jesosy dia hoe raha misy hazo anankiray andrasa aloha izy amo aza malaky manao fitsarana na conclusion satria izao raha kôkô le izy na voanio firy taona zany anao mandinika azy vao manao hoe tsara sa ratsy 5 taona zay koa ny dika amin'ny Jesosy manana faharetana vao mitsara amin'ny olona fa misy fahotamin'ny olona malaky mivoaka raha katsaka izy firy tsy enim-bolana farafahelany zany sa 3 volana katsaka misy izy io zany toetra ny olona tonga dia mivoaka misy ela efa vony ianao voataitra raha miteny Jesosy hoe ny vonina afantarany hazo andraso amono dikan'izany ny hazo tsara tsy mety mamovora ary ny hazo ratsy tsy mety manana faharetana vao mitsara olona koa midikan'izay satria ndraindray ela izy io vao hita fa mihotrika ao zay koa midikany hoe mifahotamin'ny olona sasany dia miariary ny alohan'ny fitsarana fa ny sasany aorindrina vao hita ozy izy zavatra tahak'izany zany ny ampianariny Paoly apôstôly atsika miaraka amin'ny Timoty maro moa le izy fa voafetra ny fotoana hoe mba hisy eritreretantsika amin'ny fiainantsika amin'ny zavatra rehetra ny tenenin'ny Paoly teo hoe za malaky manameloka olona izy mba hakao vavolombelona roa na telo ary mahaiza mifampiteny na tsy ampiatra ary hoe atsangana eto le olona fa tokony mifananatra kosa isika ary aza mba manavakavaka ny madinika ny kely ny takan'izao tena tsy tian'Andriamanitra ka jio ny fahasalamanao izy izy ary mahaiza mamantatra ny ratsy sy ny tsara fa io ndraindray malaky mivoaka ndraindray ela vao hita ny tompony voninahitra ny eo amintsika rehetra hivavaka isika misatranao zay tompo fa nampianarinao zavatra be dehibe miaraka amin'ny Timoty aza sasatra mampianatra anay ry fanamasina fa raha tsy miaraka aminao zay dia tsy mba mahay mihitsy misatranao zay fa nampianatranao anantatra ny tenanay ampianarinao mamantatra ny hafa nreto ny mpandrefana samy tompo rehetra ary nisy ny vaovaovao ianao no mpianatra anay mandrakariva irelatabatra aminao ary indrindrandrindra hitombo fahamasinana arovy amin'ny ratsy izy ireo amin'ny andro sarotra ampio izay satria ny firaisana tabitra amin'ny tompo dia mampiray anay amin'ny fiangonana masina maneran'izao tontolo izao ny fandraisana amin'ny fanasany tompo dia mampiray ny olona rehetra maneran-tany amin'ny alalan'ny rany Kristy iray ihany izahay eo amin'ny Kristy miampianaranay ho tena iray ny fiangonana iray ny batisa iray Andriamanitra mivavaka izay ny mpandrefana samy tompo rehetra
ny lavo tompo atsangamy, ny malemy ampahirizo, ary ny mahery ataovy tahaka ny diera iazakazaka tsy ho reraka andeha tsy ho sasatra amin'ny fanomporanao. Ataovy matory filazantsara anaiza anaiza izay amin'ny endrika rehetra ny rahanao anay hitory ny filazantsaranao. Misaotra Tompo. Amen. Mangataka zava-maneno dia hiroso amin'ny vaovaon'ny fiangonana isika. Ho aminareo izay amin'ny Kristy anie fiadanana ary ny fanahin'i Jehovah nilatsaka taminy dia tonga tahaka ny rongony izay nidorana tamin'ny afo ny mahazaka teny amin'ny sandriny ary afaka tamin'ny tanany ny fatorana. Mpitsara 5:220 toy izao indray amin'ny vaovao iray izao maraina izao. Vaovao avy any ivelany. Fivoriam-be voalohan'ny synodam-paritany arivo avaradrano. Miorena tsara aza miova. Ho ampitombona aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo. Miarabantsika rehetra navita soa ny Paska 522. Araka ny teti-kanjon'ny synodam-paritany arivo avaradrano dia hiatrika fivoriam-be voalohany isika ny zoma fahasivy sy sabotsy 10 volana May ho avy izao. Toy izao ny fandaminana amin'izany. Ny toerana dia ny amin'ny 𝗣𝗔𝗦𝗞𝗔. Ny zoma fahasivy volana May manomboka amin'ny 4 fanompom-pivavahana, fanokafana, arahana asa sy fampaherezana. Aorian'izay dia isy ny takariva mahafinaritra izay andraisan'ny sampanasa, fikambanana isam-pitandremana anjara, hira, dia, tantara an-tsehatra. Koa entanina isika hiomana amin'izany. Ny sabotsy 10 volana May amin'ny 7 ora maraina kosa dia isy ny fampianarana. Amin'ny 7 ora sasany maraina no manomboka ny fanompom-pivavahana. Fivoriam-be iarahana amin'ny synodam-paritany izay ho faranana amin'ny fandraisana fanasan'ny Tompo. Isy tsakitsaky sy sakafo isan-karazany amidy eny an-toerana. Manantena antsika rehetra hanao zava-dehibe izao fiombonana izao voninahitr'Andriamanitra. Mametraka ny veloma mandram-piona indray amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy ny président synodaly ny révérend docteur 𝗣𝗔𝗦𝗞𝗔. Toy izao indray amin'ny vaovao iray eto an-toerana. Isy ny atrikasa ho an'ny diakona sy ny loholona izay atao ny 17 volana May tontolo andro. Ny fisoratana anarana dia ao amin'ny sekretariat manomboka an'io. Ny andinindininy dia mbola ho ampitaina amintsika eo ihany. Ao amin'ny sekretariat no raisina ny opération kaiky avy any Manjakandriana. Aorian'izao filazana izao dia andray fitenenana ny komité teknika sy ny sampana VFL. Ny synodam-paritany arivo avaradrano dia manasa ny vahoaka an'Andriamanitra hanatrika ny fanompom-pivavahana izay atao anio hariva manomboka amin'ny 2 ora sasany tolakandro ao amin'ny 𝗣𝗔𝗦𝗞𝗔 andraina harivo fahasoavana. Noho ny fanendrena amin'ny toerany ny président synodaly révérend docteur 𝗣𝗔𝗦𝗞𝗔. Anio hariva ihany koa ilay rindran-kira ho famitana ny tsangambatony izay atao amin'ny katedraly Analakely manomboka amin'ny 3 ora. Mbola misy ny tapakila amin'ny sekretariat izay anasanantsika hifanohana amin'izany. Anatanteraka famangina marary eny amin'ny omia ny fiangonana sy ny sampana rehefa vita izao fanompom-pivavahana izao. Vaovao avy amin'ny sampana sekolelahady. Finaritra mampafantatra antsika fiangonana sy ny ray aman-dreny ny sekolelahady fa nahazo fanasana ao amin'ny fiangonana
METM ny ratsana tany ketsa anio ariva amin'ny 2 ora. Koa ny ora fiaingana eto am-piangonana dia amin'ny 2 ora sasany. Avy eo indray dia manotrona ny sampana dorcas eto am-piangonana amin'ny lavanty akira izay karakarain'izy ireo. Mampafantatra antsika ray aman-dreny ihany koa fa ny zanantsika dia mandray anjara amin'ny faninanana soratra masina izay karakarain'ny synodam-paritany arivo avaradrano izay atao anio ka ireo voafidy androany no miatrika ny dingana voalohany ary miverina ny alakamisy voalohan'ny volana May amin'ny 9 ora ka hatramin'ny 7 ora sasany maraina hiatrika ny dingana faharoa aty am-piangonana. Sampanasa AFF finaritra ilazana sahady sika sampana AFF fa ny 10 volana May ho avy izao no anatanterahana amin'ny fivoriam-bea izay anasanantsika rehetra. Ny toerana dia eny Ambatobe manantena amin'ny fahavononantsika rehetra. Sampana dorcas fiadanana ho amintsika rehetra. Anio ny famaranana ny ray volan'ny sampana ka noho izany misy ny varotra isan-karazany ao an-tokotanim-piangonana. Misy ihany koa ny antsakirany eo ariva amin'ny 3 ora anasana antsika rehetra. Misy ihany koa ny batisa fobea sy ny mariazy ho an'ireo tokantrano efa vita soratra fa mbola tsy vita fanamasinana. Izany dia ho tanterahana eto am-piangonana ny alakamisy 7 volana May izay andro ny akarana. Ka izay liana amin'izany manatona amin'ny madame Florina mialohan'ny 17 volana May izao. Filazana manjo amin'ny finoana sy ny fanantenana fitsanganako vela no ampandrenesinay anao fa ny ava-malalanay raha arombola seheny malala mpampianatra allemand dia natsony ray ody any amin'ny lahady 20 volana Aprily rehefa ny vahiny 5 taona teto tany hoy ny vadiny ny zanany sy ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana dia efa vita tamin'ny alarobia 13 Aprily lasa teo ary nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana. Amin'ny finoana fanantenana fitsanganan'ny tenany maty no ampandrenesanay anareo ny fahalasana ny ray malalanay rehefa ny vahiny 7 taona teto tany Rabefatra Joseph, journalista gazety maresaka CJD citoyen journaliste doyen, hoy ny vadiny Rahalalasoa 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛, ny zanany Ratsimbazafy Erika Mamsoa sy Rabefatra Rosilala sy Ratsimbazafy Lalaina sy Rabefatra Zanakinena Ana ary ny fianakaviana manontolo. Ny fandevenana efa vita tamin'ny alarobia 13 volana Aprily ary nanolotra fararakitra ho an'ny fiangonana ihany koa. Toy izay indray vaovao iray tamin'izao maraina izao voninahitra ho azy irery ihany. Inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany dia izany teny fanevan'ny sampana fivondronana laïka eto Madagasikara izany no entin'ny vondrona fototra laïka eto amin'ny chapelle militaire Pahibe miarabantsika rehetra mpianakavin'ny finoana amin'ity alahady maraina ity. Araka ny fandaminana sy ny 3T-an'ny fiangonana dia ny volana May ho avy izao ny volana natokana ho an'ny sampana VFL, izany hoe ny sampana VFL ny tompona njara mandritra ny sampana volana amin'io volana May io. Dia izany indrindra no anton'ny hijoroana entona ilazalazana amintsika ny hetsika izay ho karakaran'ny sampana mandritra n'io volana May io. Ka toy izao avy izany hetsika izany. Tahaka ny mahazatra ny sampana dia misy ny fikarakarana ny gâteau fetin'ny ray sy ny fetin'ny reny. Ny fetin'ny reny amin'ity taona ity dia ny 15 May. Ka manomboka anio ny fivarotana ny tapakila amin'izany fetin'ny reny izany. Ny fetin'ny ray kosa dia ny alahady 15 Jona. Ka manomboka ny alahady 12 May ny fivarotana tapakila amin'izany dia manentana antsika mpianakavin'ny finoana rehetra amin'ny fanohanana ny sampana amin'izany hetsika izany. Ny faharoa indray dia araka ny mahazatra ny sampana ihany koa dia vakaiky ny ririnina fotoanan'ny forazaza dia mikarakara ny didipotra fohy be ny sampana amin'ity taona ity
izay tanterahana amin'ny asabotsy faraka amin'ny 30 volana May. Marihana fa mahamay-poana io didipotra io ary efa misy kilalao ao, efa misy akondro fa le zaza fotsiny noentina. Manomboka androany zany ny fisoratana anarana ho an'ireo zaza izay ataon'izay didipotra izay any amin'ireo mpikambana VFL akaiky anao indrindra dia afaka atao soratana any ny anaran'ireo zaza. Misy ihany koa moa ny filazana atao any amin'ny fokotany manodidina mba hoentina manatanteraka an'izany didipotra faobe zany. Ny fahatelo dia misy ihany koa ny vokatra kira izay karakaren'ny sampana ny alahady faraka ambin'ny 10 volana May. Io dia anasana ny antoko-pihira mpiara-miasa avy any ivelany. Eo ihany koa ireo antoko-pihira amin'ny rantsana eto amin'ny sampana. Misy an'ny fiangonana izay ao ny STK, dia konina ny taniketsa ary ny dorkasy taniketsa ary ny 3F izay angatahana hira roa avy. Dia ho avy manaraka eo ihany moa ny fanasana mikasika an'izay vokatra kira karakarain'ny sampana VFL izay. Farany dia mandritra n'io volana io dia misy ny fivarotana mamy sy masira ao aorian'ny fitoam-pivavahana rehefa alahady ao ivelany ao. Lohahevitra banjin'ny vonimparitany laïque amin'ny volana io moa no hoe laïque 𝗔𝗟𝗔𝗛𝗛, laïque masina, laïque miombona, laïque miasa. Dia ny 29 volana Jona dia misy ny dinika laïque izay atao amin'ny 𝗣𝗔𝗦𝗞𝗔 katedraly Analakely izay anatisana ny laïque rehetra sy izay liana amin'izany lohahevitra izany. Takizay ny tetikasa ho amin'ny volana May izay volana natokana ho an'ny VFL raha fehezina amin'ny teny fohy dia misy ny fetin'ny ray sy ny fetin'ny reny, misy ny didipotra faobe, misy ny vokatra kira, dia misy ny varotra mamy sy masira isaky ny alahady. Dia ho an'Andriamanitra rairay ny voninahitra misaotra antsika rehetra ny heno. Misaotra Tompo. Finaritra falomiarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo. Izahay avao amin'ny komite teknika sy 𝗣𝗞𝗔 dia faly milaza vaovao aminareo. Voalohan-teninay dia manentana izahay manentana antsika rehetra izay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana amin'ny fahaizana mitendry na piano zany na violon na mitsoka saksa sy ny sisa. Dia ho an'ny mpikirakira vatana sono fanamafisam-peo. Dia ho an'ireo izay mahay ihany koa manapita ny sary sy feo any amin'ny tambazotra sosialy Facebook sy YouTube. Dia mandray mpikambana vaovao zay mandritra ny volana manomboka androany dia mandrapatapitry ny volana May. Dia manentana antsika rehetra izay nomen'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana mahakasika an'izany mba hisoratra anarana na ao amin'ny trano kely io ambony io na manantona mivantana ny pasitera atsika. Dia aza matahotra hoe tsy mahay dia tsy hanao an'le izy fa afaka manampy anareo izahay ao amin'ny komite teknika sy ny 𝗣𝗞𝗔 amin'izany zavatra izany ahafahantsika manompo an'Andriamanitra amin'ny zavatra tsara sy mirindra atao amin'ny fiangonan'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Dia zafady dia afaka tonga dia mandray an'le misy fisy fianona zany ho an'le mpikambana vaovao, ho antsika mpikambana vaovao izay manana izay talenta tenenina teto izay. Dia afaka tonga dia mandray an'izay ho ambony anareo rehefa mirava. Dia makasitraka antsika rehetra sahady amin'ny fiara-miasa. Ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Misy lafiny telo zany le naovana antso teo zany ny ray zany ny tambajotra serasera zay rehetra mahay zany amin'ny fampiakarana sary sy feo, ny caméra, ny informatika zany reo zany groupe anankiray zany reo. Ny tarika anankiray zany reo mpitendry rehetra na zavatra tsofina na tendrena na kapohana. Dia ny fahatelo ny teknisiana ankapobeny mikirakira manomboka amin'ny groupe ato zany le groupe électrogène hatramin'ny
sono sy ny table rehetra zany a zay le ilanan'le olona zany a hatramin'ny électricien zany hitandrana ny talenta rehetra ny fiangonana mba hanompoantsika ny tompo zany. Ny sekolalady dia nanao fifaninanana ireto ankizy reto zany a tafakatra reto a dia miaona amin'ny tantinina monika zany rehefa mirava ny 4 taona revakina reto a sahaza rakoto-zafy a maminjatovy tsy aminandresy a andria manana rindra fanantenana razafy mandimby maneva randriana arson sarobidy reo zany a miaona amin'ny tantiny monika rehefa mirava reo zany tafakatra midingana manaraka etsika mbavaka zany. Apatsahivana ny dekona mandrika ny fandaram-potoana fa 7 mea fifampifanana manana endrika atrikasa zany a ho amin'ny dekona zany sy ny olona asaina koa zany re vaovao vao manolo tena ho amin'izany a 7 mea zany a tontolo andro. Apatsahivana koa isika nampiasa ny trano somiampita fa lelakile mbola tsy tafaverina nampitandrina ny fanalahidy a dia mba haverina any ny fanalahidy. Fivelena ho atsika ny navitany fanamasina reto fanambadinina reto avatsika reto a ireto fanambadina reto zany ho amasinina amin'ny heriny raha Archangery Christopher sy raha manantany mbola sitraka rakoto mangany tsy toaina Tedy Patrick sy rakoto John Asomanjaka Rebecca raha izy ireo dia hitsanga reo izy ireo a dia mivavaka anareo ny fiangonana saora tompoko. Mampatsahivana isika fa mivoaka amin'ity volana avril ty zany a ny fanendrena nyreo a zainatsika zany a zay manao stage eto amintsika dia ntamintsika amin'ny fanohanana azy ireo amin'ny famitana ny fianarany a ny boky a ny akanjo a ny akanjo masina sy ny sisa zany anakiroa izy ireo a fa amin'ny volana me no avy le anankiray faharoa zany a amin'izy ireo amin'ny heriny zany efa fantatra zany ny toerana nendrena azy ireo zany amin'ny heriny no ampahafantarina atsika dia mazotoatsika manohana azy ireo. Iroso amin'ny fanoratena amin'ny alalan'ny rakitra isika ao re tokopira hira na ny sampana ny dekona andamina atsika amin'izany. Isa. Isa.
sotra ny atokopira amin'ny sampana fifoazana isika aza dinona fa ny didy mananjara dia tarazo malagasy kristianina anisan'ny tranainy indrindra nandokoan'ny malagasy ny filazantsara ho lasa manana endrika malagasy. Zay ny tantaran'ny didy mananjara. Araka ny hitantsika zao dia misy ny asa sy fampiherezana aorian'ny fitombom-pavahana liturjika. Tsika nira mialosy aorian'ny sodrano. Andriamanitra aminao zao tsodrano zao. Ary Andriamanitra ny fanantenanany amenanareo amin'ny fifaliana, amin'ny fiadanana, amin'ny finoanareo rehetra. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina hitantana anareo, naiza naiza lehanareo. Amen.
mipetraka hivavaka mangina isika tompo. Ary raha niara-maty tamin'i Kristy isika dia mino fa hiara-belona aminy koa isika. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen. Isso.